Fady miarabanao amin'ity zoma fa 7 volana novambra ity. Ny rapisodiny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe mahereza hatrany sy vonona foana. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny Romana 1:10, 2:10, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aroy izao, sao dia tafotohana ka ho lavo izy, sanatria izany. Fa ny fahalavona no nahatongavany famonjena ho an'ny jentilisa ahasaro-piaro azy. Amin'ny ezaka famonjena fanahy, ampianaro sy eto any am-piangonana ny olona niova fo. Azakivy amin'ireo olona tsy miaino ny hafatrao na tsy anaiky hiditra ao amin'ny fanompona ifotony. Raisy ohatra ny fanambinan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Voalohany, nizara ny afatry ny fanjakana tamin'ny Jiosy Jesosy. Vahoakany ireo satria avy tamin'izy ireo izy, saingy nolavin'izy ireo izany. Inona no nataony? Noho izany dia nitondra ny afany tany amin'ny jentilisa izy, tany amin'ny tontolo hafa. Ary ankehitriny dia maro no nandray io afatra io. Toy izany koa ny ainan'i Paoly. Amin'ny maha-Jiosy azy dia nitory tamin'ny Jiosy aloha izy, saingy nifamaly taminy sy nandany afany izy ireo, kanefa dia iray tamin'izy ireo izy. Fantatr'izy ireo izy fa ilay olona nanenjika ny kristianina taloha, ary efa nitodika tamin'i Kristy izy dia tsy niaino azy izy ireo. Maro tamin'izy ireo aza no nivadika taminy. Tsy nataony Paoly sakana anefa izany. Wow! Rehefa tsy nanaiky ny hafa ny Jiosy dia nitodika tany amin'ny jentilisa izy ary nahomby. Tokony hitodika amin'izay misokatra handray ny filazantsara ny fifantohanao. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:17, 2:7 dia milaza ny baiboly hoe: ary Paoly sy Barnabasy dia nanana fahasahiana ka nanao hoe: ianareo no tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra aloha, fa rehefa nandà izany ianareo ka manao ny tenanareo ho tsy mendrika ny fiainana mandrakizay, indro mitodika any amin'ny jentilisa izahay. Hoy koa ny asan'ny apôstôly 2:17, 9 hoe: ary rehefa nanohitra sy niteny ratsy ireo dia nanopakopa-damby izy, ka nanao taminy hoe: aoka ho eo andohanareo ny rahanareo, afaka aho, ary amin'izao sisa izao dia akany amin'ny jentilisa aho. Ampiaro izany fitsipika izany. Aoka tsy ireo izay manamavo ny hafatrao no hamaritra ara-panahy na ny fihetseham-ponao. Aoka tsy ireo izay manamavo ny hafatrao no hamaritra ny ara-panahinao na ny fihetseham-ponao. Mivavaha ary mifinahy ho azy ireo, fa vonjeo ny hafa. Rehefa mahavonjy olona maro ianao indray andro andry, ireo izay nandany hafatrao dia voasariky ny fahombiazanao ary ho ao amin'ny Kristy. Hoy ny baiboly amintsika fa ny Jiosy dia ho voasariky amin'ny famonjena, ny jentilisa ka ino an Jesosy Kristy amin'ny farany. Mahereza hatrany ary tohizo ny fifantohanao amin'ny asa fitoriana, satria fantatrao fa rehefa miroborobo ny asan'ny Tompo eo aminao dia ho voasinto ny fahazavanao ny hafa. Alleluia! Manasa anao ako amerina izao vavaka izao amin'ny fonao rehetra. Ray malalo, misaotra anao noho ny fahendren'ny teninao izay mitarika hanatratra olona maro amin'ny alalan'ny filazantsara. Amin'izao fotoana izao, maro ny voasarika amin'ny afatry ny famonjena ary miova fo sy miorina amin'ny teninao noho ny filazantsara torian'ny zanakao manerana izao tontolo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia samitain'Andriamanitra tompoko mahavokara be amin'ny fitoriana ny filazantsara. Alleluia, amen.